Mpifaliana no iarabako antsika tsirairay avy rehetra ampahirizako anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra iprotoko faraka amin'ny volany voalohany hoe ny finoana dia fatokiana ny amin'ny zavatra ny tenaina ary fanehoana ny amin'ny zavatra tsy hita. Ny zanak'Andriamanitra ry hava-malala dia nantsoina handeha araka ny tsy hita fa tsy ny hita. Tahaka ny hoe ny mpampiasanao izay nampanantena ny karamanao ary na dia tsy hitanao ary amin'ny mouvement an'ilay vola ilay karama izay omeny anao dia manantena tokoa ianao fa handray azy ary afaka andro vitsivitsy dia raisinao tokoa ary afaka mamiravira ny tananao. Ty ampahafantatra anao hoe Andriamanitra dia mpampiasa ambony mpampiasa rehetra ary patron ambony patron rehetra ary izay rehetra lazainy dia efainy avokoa hainy manatanteraka azy. Ninona teny fikasany, ninona teny nampanantenainy anao dia minohatrany fa tsy hoe tsy hita amin'ny masonao ny tanany miasa dia hoe tsy misy na tsy hainy atao izany fa ao amin'ny miafina ao amin'ilay tsy hita maso Andriamanitra dia miasa. Amen.